Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv, vous présente Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Noltranao ny vaovao. Noltranao ny vaovao. Tsy nekena tsy mitombona io ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina androany momba ny taratasina alefanao conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit 15 Desambra izay mangataka ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mikasika ny fitsabahan'ny filohan'ny pirenena ny raharaha eny anivo ny anteny mera-pirenena sy ny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavam-bahoaka. Isan'ireo mpiany kongresy régional ny antoko TGV any amin'ny faritra Tsimantsinanana izay natao androany atao farafangana amin'ny minisitry ny asa sy lalàna sosialy izay vadin'ny filohan'ny CENI amin'izao fotoan'izao tranga izay manamafy ny ahiahy ireo mpanao politika sy n'olom-pirenena ny amin'ny mety ho fitongilanan'ny CENI amin'ny fividianana ho avy. Ahina ny siny Mosary Arabary amin'ny taona 2022 anton'izany tsy fampinirotsakorana manerana ireo faritra mpamokabary hoy teo anivon'ny CSS sampana Antananarivo izy ireo izay niantso ny fitondram-panjakana handatsaka orana artifisialy amin'ireo toerana sopotra Arabary. Ampitombony ireo mpitandro ny filaminana indrindra ny fifamezivezena mandritra ny krismasy sy ny fetin'ny farantaona samy sihatra amin'izay avokoa ny mpitandro ny filaminana telo sosina ary hoetitra ny fampiarana ny lalàna raha misy ny fioaram-pefy. Anivelany nanainga ho any Etazonia eo amin'ny filohan'ny pirenena Amerikanina androany ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky fitsidihan'izay fantatra fa iresahana ny fanamafisana ny tohana ara-tafika avy amin'ny Etazonia indrindra manoloana ny ady eo amin'ny Ukraina sy Rosia amin'izao fotoan'izao ny antsiprian'izay. Izay ny lohatenim-baovao finaritra tombo-kilasy sy tombo-vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Atenina ny araba ary manasa anao ihany koa anjony fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia tontolon'ny politika no isantarantsika izay amin'ity ala ity. Tsy neken'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina androany ny taratasy napetraky ny filakevitra ambony. Misana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalana ny 15 Desambra lasa teo izay mangataka ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina makasika ny fitsabahan'ny filohan'ny pirenena. Ny raharaha eny anivo ny anteny mera-pirenena tsy mahafeno fepetra araka ny androm-panjakana azy moa ny filakevitra ambony misana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalana ka antony nandavana ny taratasy raha ny tatitra atrany ny antsiprian'izay tateriny fitianokoloana. Tsy azo raisina. Io ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany momba ilay taratasy napetraky ny HCDDUD izay naka ny hevitry ny HCC momba ny raharaha fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavam-bahoaka. Raha ny fanazavany, tsy isan'ireo voarakitra ao anatin'ireo afaka mangataka ny hevitry ny HCC araka ny voarakitra ao amin'ny 7% ny lalam-panorenana ny eo anivo ny HCDDUD no izy tsy lehibe ny androm-panjakana na ihany koa rafitra momba ny fitsinjaram-pahefana. Ary mijanona ho rafitra tsotra araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ny HCDDUD araka ny hita ao amin'ny 7%. Tsy ao anatin'ny asa sy natao akana ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa raha ity fanapahana nivoaka ity ny filazan'ny HCDDUD ny hoe fanambarana avy amin'ny mpikambana ao amin'ny biro maharitry ny anteny mera-pirenena ny 20 Desambra 2024. Raha iverenana, nafana ny raharaha teny anivon'ny anteny mera-pirenena nanomboka ny 7 Desambra lasa teo manoloana ny fitsipaham-pitokisana ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta
taorian'io nifanesy ny fanambarana ary nivadika nitoedra raha ka niantona indray ny fitsipaham-pitokisana izay efa nosoniaviny nisy olombavim-bahoaka maro anisy araka ny notakiny ny lalàna noho ny fidirana an-tsehatra ny fahefanam-panantanteraka araka ny fanehoan-kevitry nisy olombavim-bahoaka. Herinandro taorian'io nametraka taratasy teny anivo ny HCC ny HCDDUD izay nolavy ny HCC izao. Andrasana araka izany izay fanehoan-kevitra ireo solombavim-bahoaka sy ny HCDDUD taoriany ity fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ity. Tsy azo raisina araka izany raha iny taratasy nalefa ny filakevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalàna ny 5 septambra iny. Fa isan'ireo mpiany kongresy régional ny antoko TGV any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay nitaterahana tamin'ity androan'ity tany farafangana ministry ny asa sy ny lalàna sosialy izay vadiny filohan'ny CENI amin'izao fotoana izao trango izay manamafy ny ayahin'ireo mpanao politika sy olom-pirenena ny amin'ny mety ho fitongilan'ny CENI amin'ny fividianana ho tanterahana eto amin'ny firenena amin'ny taona ho avy. Onona saina. Androano nanatanterahana ny kongresy régional ny antoko TGV any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay natao tao amin'ny distrika ny farafangana. Raha ny fampahafantarana tamin'ny Aino Manjery, isan'ny mpia ity hetsika politika ity ny ministry ny asa ny fampanananasa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ranampy Giselle. Ity ministra ity izay tsy iza fa vady ny filohan'ny CENI Dama Andriana Arsedo. Ny TGV izay fantatra fa isan'ireo antoko manana kandida ary andray anjara amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena noho izao manao hetsika eo ambany fiahiny ny ministra izay vady ny filohan'ny CENI izao. Tranga izay manamafy ny ayahin'ireo mpanao politika sy mpamakafaka ny raharam-pirenena hatramin'ny fotoana nivoahan'ny lisitra ireo mpikambana eo anivony vao miara-mahaleo tena misahana ny fifidianana ny amin'ny fisiny mizana tsindrinila sy ny fitanilana ho ataon'ny CENI noho ny fahitana fa ny filohan'ity vomiera ity dia vadina ministra ankehitriny. Raha izao zava-misy izao aiza ho aiza ny antoka fa tsy hisy fitongilanana na fitanilany CENI io amin'ny antoko TGV. Andaniny ny ministry ny asa-panjakana Ranampy Giselle izay fantatra androany fa ao anatin'ny antoko TGV antony nahatonga azy niahy ity kongresy régional ny antoko ity. Ankilany ny vadiny izay filohan'ny CENI no ikarakara ny fifidianana izay andraisan'ny antoko TGV sy ireo antoko politika hafa anjara amin'ny taona ho avy. Azo verina sinona ve fa tsy hanome tombon-dany ny antoko misy ny vadiny. Fa iazo antoliara vetivetsika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Dobo-drano tanteraka ny antoliara nanomboka ny maraina teo no norambe vokatry ny andro ratsy misy any amin'ny tapany atsimonosy amin'izao fotoana izao. Maro ireo toerana iva lasibatry ny fiakaran'ny rano manoloana izay. Akolo toliara no mitatitra ny antsipriany makasika izay. Nanomboka tamin'ny 5 ora maraina dia efa dobo-drano avokoa ireo toerana iva eto an-tampon-tanànan'ny Toliara noho ny oramben'ny Kija vokatry ny rotsakorana nanomboka tamin'ny 4 ora maraina. Dobo-drano avokoa ireo toerana iva toy ny lalana, tanàna sy ny tsena. Izao nahita tao ay babananako izao. Enta ay vetraky iaby salon ay nanakeo ty natao nariagna aby kosay tsy misy nataraiky. Tsika volagno moa izasa. Ni da yabe na kule za ta klasara sata kuna kuveli na mata tandwani le velen za za na ko to ba ya na kule ma didili kule na za miampita ko to boya to za miampita ko to tsita tilation ma didili kule tanga na ya na klasara zedi hani tanga vani tanga sa tia tsula na da ko mo ha bekare to za ti man zuona ito na sisa na za na ta sita ko na marangama to trabahaso na yetu ya bekumunzu Tratahura ay zany hanjoany haly tsy hay fiakara rano ty na hanao akory fa ia ta ay hanany ty lakozy ay ty tragno ay fa dobon-drano eto. Karakarana le tanàna eto fa zao tataonay. Entanay ambony latabatsy. Kitsy matolo ambony latabatsy fa sy mandora ambony kitseny sasy. Raha maloto zao henany io. Atakono piasa henany io. Rehefa miezaka avao tsy mety. Bose raha io. Tsy tanety ataonay. Ny tsy fampian'ny fantsona fivoahan'ny rano eto an-tampon-tanànan'ny Toliara sy fivangongon'ny fako no antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Tragno telo-toto ty zany. Ndra maro moa magnandrefagny tragno telo-toto ty tena vao zahay tragno telo-toto ty satria ty tena mamotika anay ty manda ty. Fa laha vao tsy nisy an'io zahay milaminy zahay satria fa maro taona ny mipetraranay teto satria lafa be rano io zany mba misy rano vohitsy satria rano igny rano io zany baka agny Antaravay igny Belemboky igny zany tsy mandeha magnaty mahazo amin'ny tabika be igny amizao
dia mivary mandeha magnany dia agny zay an-dranomasina agny ka ity raha ty tampy io tena mamotikana io. Lafa hitako ny rano noho ny dobo-drano amin'ny tontolo iareto zany tanitsika teo moa raha fa raha malala fa golebo dia ampisin'izay koa zany l'évacuation d'eau andehanan'le rano hiboa andehanany any amoronjiaka any zany tsy ampy raiky roa avao dia lasa mihanjo eto amizay zany rano tsatsan'le akata zany le rano le évacuation d'eau dia lasa tsentsy zany tsisy lala ombaly rano amizay sa tsy akata avao ka makamaroany iny mitampiny grillage fer nataon'izy amin'ny fandehana rano io zany dia lasa bloqué le rano tsy mahita lala. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa izy ireo hijery sy hitondra vahaolana maharitra ialana amin'izao zava-mitranga izao. Mangataky anao mpizapanjakana zany zahay fa izao tsy mandeha ty aminay toliara toy lasa mivory avao rano koa tsisy lalanjany mijany zahay ka mangataky anareo commune zahay mba fabosebose avao lala fidira rano reo. Tokony hoe azo atao zany tokony hoe mba ho nisy zany faharoa na fahatelo na fahaefatra zany mba ho ny fananampiany raiky io zany dia mba amizay rano tsy midobo ary tsy sahira le olona handeha amin'ny lala toy zany indrindra moa lalany ty ambazary be handeha mandeha amin'ny skoro any iny zany tena tsisy hevitsy zany iny laha ohatsy misy ora be zao mandritra ny 3 andro efatsanjo tena dobo-drano bazary be toy tena maningazipo iro zy mahay azy. Tokony mba isia lalana zany hanaovan'io rano mba tsy hamono anefa laha zao zany zavatra raha mipetraka etoa ataoko fa simba mihitsy zany hatramin'ny tanay zao fa simba inany zao. Itohy hatramin'ny rahampitso ity rotsakorana ity raha ny vinavina ny mety ho toetry ny andro koa iangaviana ny rehetra mba ho mailo hatrany sy hihaino vaovao tsy tapaka. Fa inany siny mosary arabary eto Madagasikara mitona 320 anton'izay ny tsy fampino rotsakorana manery andreo faritra mpamokabary hony teo anivon'ny sesay Sampanantananarivo tamin'ity androany ity manoloan'izay miantso ny fitondram-panjakana handatsaka orana artifisialy misesy any amin'ireo faritra samihafa indrindra ny sopotra arabary eto Madagasikara izy ireo raha ny fanambarana izay navoakany ny antsiprian'izay tateriny Daniela Mino Arso. Tsy azo idivirana ny mety siny mosary arabary amin'ny taona 2022 io manoloana ny tsy fampino rotsakorana milatsaka any amin'ireo sopotra maro eto Madagasikara toy ny Analoatra, ny ao Marivoay sy ny ao Menabe raha ny fanambarana nataon'ny CCS Sampanantananarivo. Ny akamaroan'ireo tatsapa mokabary izay saika mitaraina avokoa amin'izao fotoana no ny fatarany ny fotoam-pamokarana raha ny tetiandro mpamokarana sy ny tetiandro mpambolena tokony hiditra amin'ny fotoana ny fanitsana amin'izao fotoana ireo tatsa saingy tsy afaka miroso amin'izany no ny tsy fampino rano. Manoloana io miantso ny fitondram-panjakana andrainy andraiky ny avy ao anivon'ny CCS Sampanantananarivo. Miantso ny fitondram-panjakana ny CCS Sampanantananarivo mba handatsaka orana amin'ny CCS any Alaotra, any Marivoay, any amin'ireo sompotra arabary mba ho fisorohana ny hisiny zay mosary goavana mananontanina eto amin'ny tany sy ny firenena izay satria raha ny vary voangona tahiry sisa tavela amin'ireny sompotra ireny dia efa manify dia manify. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro mbola latsaky ny 100 ireo toeram-pambolem-bary hatreto no voavoly-vary vokatra izay tsy fampino rotsakorana izay raha ny fanazavana ny vokatra any amin'ireo sopotry Madagasikara izay tsy nitsahany ena tato anatin'ny 5 taona farany hoy ny CCS. Niakatra vokatra izany vidim-bary any an-toerana 700 ariary ny iraika pôka amin'izao fotoana raha mihoatra ny 10 ariary kosa izany any amin'ireo faritra manodidina no ny faratsiany lalana raha ny fanazavana hatrany. Fa sazy miantona roa taona io no sazy azo ny andro biahary nadritra ny fitsarana azy teo anivony fitsarana mba raha tonga voalohany tao Fianaratsoa omaly ny fitariana anonga mpanjakana sy ny famorim-bahoaka no isan'ny ampangana azy nadritra izay laza ny ampiakatra ny rarany ampisolo vava azy atao ariany voahany didim-pitsarana izay nivoaka ny andro nomaly raha ny fanazavana hatrany Abraham Randriamanana. Omaly mandinana tamin'ny 7 ariva no nivoaka ny didim-pitsarana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianaratsoa mikasika ny raharahandro biary. Misy telo ireo antony nanenjehana azy nandritra izany. Voalohany amin'izany mikasika ny fitariana anonga-mpanjakana izay nahazo ny sazy miantona 12 volana raha nivoaka pitsarana omaly. Ny faharoa ny famorim-bahoaka tsy nahazona lalana nahazo ny sazy miantona 1 ary ny farany fampangana azy izay voalaza ho nanala-paraka tamin'ny anao manjera sy ny tambazotra tserasera
fanenjana izay nahazony fahafahana madiodira ny valim-pitsarana drany nanambarany ampiakatra ny raharaha ny mpisolo vavany Andro-Biary zanaky ny bentanana ny Toliara atao aorian'ny didim-pitsarana omaly raha iverenana nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny amafo ny fitakiana ny famoahana ny Andro-Biary tao Toliara fitakina izay nataon'ny fikambanandrazana toko be telo sy ny azomanga niaraka tamin'ny havany tao aorian'ny samborana ny Andro-Biary ny 12 Desambra lasa teo andrasana treto ny hotohin'ny raharaha. Fa manjaka ny fanavakavahana sy ny fijerena fari-piainana eny anivon'ireo hopitaly mpanjakana ora mpitondra marary raha ny fanadiadiana natao ankoatra ny fandaniam-bola mihoatra ny tokony ho izy. Maro amin'ireo marary eny anivony ny hopitaly mpanjakana ihany koa no mahatsapa fanararota-pahefana izay ataon'ireo mpitsabo amin'izao fotoana izao raha ny fanadiadiana nataony mpanao gazety hatrany. Ny atsiprian'izay tateriny fitianokolona. Niteraka resabe tena anivon'ireo tambazotra ny serasera tato anatin'ny andro maromaro izay ny fihetsika sy ny zava-misy eny anivon'ireo hopitaly mpanjakana. Tranga fahita matetika ny kolikoly amin'ireo marary. Isan'ny sendra izany ity raim-pianakaviana iray ity. Nakataratasy taty amin'ny sertifika médical ity dia mbola niandry ela kely aloha. Mbola betsaka ny dokotera hoe satria fa mifanjana zany zareo amin'le andray an'le olona rehefa tsy hoe misy vola tsy maintsy mihoatra izay zao ny anazy zao ty no makomaniko taty hoe angalana le zavatra saika ao alaiko taty tany amin'ny ray alina tany nefa tsy izay izy fa mihoatra an'izay avoroy eny. Ankoatra ny fangalarana vola mihoatra ny tokony ho izy fanavakavahana sy fijerena fari-piainan'ny marary no ataon'ireo mpitsabo eny anivon'ireo hopitaly mpanjakana ho hiatrany ny fanazavana. Fa le hoe fanavakavahana ngamba loatsy ny hita soritra amin'le fikarakarana ohatra ny teo pitanay zao nisy olona somary sahirakirana anina dia ohatra ny somary negligentry zareo le izy tena tsy maintsy manao mihitsy satria vola mihodina ity aina ny lalovina dia tsy maintsy manomana misimisy mihitsy raha tsy zany dia tavely eo le titikely ty koa zany le mandray mihoatra ny efa azo isaky farany volana na hoe zay. Raha fandraisana ty amin'ny hopitaly mpanjakana aloha dia ty aloha tsy hoe fa tsy miteny raha tsy vola ianao zany raha vao manam-bola ianao ety dia miresaka fa rehefa tsy manam-bola ianao dia jerijerevan'ny mpitsabo fotsiny. Isan'ny fandanena mahavelotaraina ireo marary ihany koa raha ny fanadihadiana natao ny mikasika ny vidin'ny raha ampiasaina mandritra ny fandindina manomboka amin'ny 5 alina ariary no mihoatra izany ho hiatran'ny fanazavana. Tsy aivina isan'ireo nanaovan'ny fitsarana momba ny kaonty tatitra manokana ny mikasika ny fenitry ny fitsaboana eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny maro ireo ezaka tokony atao hanatsarana ny fandraisana ny tanàna ireo marary eto amin'ny firenena izay manodidina ny 304 ariary isan'olona isan-taona ny vola lany amin'izany raha ny tatitra hatrany. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendro vetivety anaty doka fohy ny fepetra raisin'ny mpitandro ny filaminana eto mandrindra ny fifamoivozana mandritra ny fety io ihany koa ny momba rem-pitsoka mozika an-dalambe ireny izay miampitombo amin'izao akatoko ny asaramanitra izao rehefa avy eo no anarahantsika ny antsiprian'izay mandrapitafa vetivety ary. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mais d'abord, une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS, rajoute de la data. Encore. Voilà. Et pour relever le tout, des heures de télé gratuites. Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 Telsroarivo.
Père Noël. Dada be Noely. Père Noël le plan épargne de retraite vaovao any Société Générale ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao ny tena goavana cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampizarana hatramin'ny raika amin'ny telopolo janoary mametra 100 000 ariary no mihoatra dia manitra sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitomboina avy roa eny mipetrabola nataonao ny 13 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. Tosaitra Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Nakuwe mangatsik na marena na ariva na atoandro Lete no tsara hoantsy Lete ana eta eta Zava-pisotro tsara be Lete ihany Laiza maiza toerana Ianao misy azy foana Mba andramo-kely ane Mora vidy io katsy efa hoe C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. Père Noël. Dada be Noely. Père Noël le plan épargne de retraite vaovao any Société Générale ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao ny tena goavana cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampizarana hatramin'ny raika amin'ny telopolo janoary mametra 100 000 ariary no mihoatra dia manitra sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitomboina avy roa eny mipetrabola nataonao ny 13 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. Tosaitra Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. mamena ny araba trano tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity avy hatrany dia isan'ny tarantsika izay olona manana fahasembanana miisa 7 androany no nisitraka fampitaovana tamin'ny alalan'ny tetikasa Samiary teny anivon'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap eny Ampandrinomby tanjona amin'izany ny fanampiana sy ny fampananana asa ho an'ny olona manana fahasembanana rano fanazavana ny atsiprian'izay tateriny Abraham Randriamanana. Mitoenkehitry ny fanohana ny tetika Samiary ireo olona manana fahasembanana na ireo izay miasa tena na ireo miasa eny anivon'ny orinasa samy nisiraka ny fanampiana avokoa any androany fanampiana ra-pitaovana entina manomboka asa ho an'ireo enina mianadana vita fiofanana manokana sy business plan raha toka fampitaovana ho fanamorana ny fahafahana manatanteraka ny asan-davanandro kosa na dispositif d'assistance spéciale ho an'ireo olona manana fahasembanana miisa 13 efa miasa eny anivon'ny orinasa. Ao zany ireo olona manana fahasembanana izay manana tetikasa zay voasivana fa tetikasa mety androso ho tsara dia nomena tosika izy ireo fitaovana entiny hanomboana ny asa tena izay ho ataony. Ny anankiray ihany koa dia efa ireo olona manana fahasembanana izay efa miasa anatina orinasa dia nomena fitaovana ihany koa izy ireo hanamorana ny fandehanany miasa zany amin'ny ireny any anaty orinasa ireny.
tena tanjon'izy anakoho zany tsy ny tanjony mitetika asa miaro moa zany araka n'le voalaza hoe employabilité autonomisation économique dia ny fahazahoany asa sy ny fahazakantena ara économique raha adika amin'ny tenikasy. Zava-dehibe ny fisian'ny tetika asa toy izao ahafahana mitondra fivoarana sy manatsara ny fiariana ary ny fiainana andavanandron'ireo olona manana fahasembanana raha ny fanazavana. Zany hoe ny tao aoriana fahavitan'ny fianarana restauration et cuisine dia nahazo an'ity laforte dia izany hoe entina hanatanterahana ny projet izay nikasaina atao izany resaka hôtellerie. Somary sarosarotra kely satria tsy ampy ny fitaovana izany teo aloha dia nahazo zao fanampiana tosika arak'asa izao. Somary sahirana kokoa rehefa tsy misy beky satria marary ny valahana dia elaela kokoa vao tonga ny ampiasana tsy afaka mandeha mafimafy. Fa rehefa misy fitaovana dia sady mba mahitsy ny fandehanao no mba afaka mandeha mafimafy kokoa ianao. Za miasa amin'ny école dia mandeha bus zany rehefa mandeha miasa. Dia sahirana rehefa mandeha bus na miakatra amin'ny marche-pied tômôbila ary dia sahirana. Tena makasitraka ny mpikarakara amin'izao tetika asa izao fa tena zava-dehibe ho anay manana fahasembanana ny fanomezana tohana anay ohatran'izao. Ito eo amin'ny taona 2024 ny fanatanterana ny tetikasa miary eo raha ny fanamafisana nataon'ny tompon'andraikitra ny tetikasa. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona kosa indray ampitombony ireo mpitandro ny filaminana indrindra ny fifamezivezena na eto andrenivohitra na ny mivoaka ny faritra. Mandritra ny krismasy sy ny fetiny farantaona samby hisihatra amin'izay avokoa ny mpitandro ny filaminana telo sosona eto amin'ny firenena mandritra izany ary hoetitra ihany koa ny fampiarana ny lalàna. Raha misy ireo miara-pefy ao anatin'izany hoy ny fanambarany ny vondrokery telo sosona tamin'ity andro anty Hilariana Soniniaina. Maro ny lozam-pifamoivoizana mandritra ny fankalazana ny fety eto amintsika hatramin'izay araka ny tombana natao ny mpitandro ny filaminana. Antony anetsehana betsaka ireo mpitandro ny filaminana andrindra izany ao anatin'ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona hoy ny teo anivy ny zandarimariam-pirenena. Misy tanjona manokana rehefa farantaona dia mba ahazahoan'ny olona mivezivezy malalaka mankalaza ampitoniana sy ampifaliana ny fetin'ny farantaona. Zay zany aloha tanjona foezaka indrindra tsy maintsy atao. Noho izany dia tsy maintsy ampitombona ny mpiatsehatra rehetra mpitandro filaminana amikanja zany. Indrindrindrindra amin'ny fivezivezena na tsapitsika ary fantatra atao anatin'ny atontanisa ihany koa fa maro ny lozam-piarakodia, lozan'ny fifamoivoizana fa tsy fiarakodia ihany fa na ny moto koa ary na ny mpandeha dia betsaka no lozana faty olona. Dia nandraisana fepetra manokana ihany koa zany reny atao hoe point chaud na point sensible any amin'ny lalam-pirenena sy lalana rehetra any amin'ny faritra any zany mba azahoana mampiena sy manentana ny mpitondra fiarakodia sy moto amin'ireny lalana be olo reny. Anao etsika iraisana manera ny faritra ihany koa ny vondrokery telo, zandary, ny polisy ary ny tafika mandritry ny fety, indrindra ny alina raha ny fanazavana. Ampitombona ao ziako ny isan'ny mpitandro filaminana zany amin'ny ankapobeny mba azahoana manatratra n'le tanjona ny tenentsika teo. Na ny ato amin'ny polisy, na ny ato amin'ny tafika, na ny ato amin'ny zandarmaria. Misy ihany koa ny etsika tsy maintsy atao izay ikambanan'ireo vondrokery anankitelo ireo indrindrindrindra ny amin'ny alina. Mba azahoana manao fisafona ny toerana mafapana rehetra any amin'ny faritany sy any amin'ny faritra. Misy foana ny fandranitana madinidinika isan-karazany izay mety apietsika olona amin'ny etsika tsy azahoana autorisation. Dia ambarana etona fa ny fametrahana, ny fampiarana ny lalàna dia entitra eto anivo ny fitandrona ny filaminana.
Ankoatra izay, nisy ny tatra nataon'ny vondrokely telo eto amin'ny firenena androany. Hita nandritra izany fa ny tombony hetsika sy ny fitakiana ara-tsosialy sy sindikaly tamin'ity taona ity. Ny aina kosa ny tranga fakana-keriny sy ny alatromby ary ny fandikan-dalàna manodidina izany. Lafomba hafa kosa indray dia amoaka horonan-tsary mirakitra ny tantaram-piaina ny Amiral Didier Ratsiraka, ny Fondation Céline Didier Ratsiraka amin'izao fotoana izao. Horonan-tsary izay iarahana amina trano mpamokatra eto an-toerana tanjona amin'izany. Ny ampahafantarana ny tena zava-nisy teto amin'ny firenena mifandraika amin'ity filoha teo aloha ity, nanomboka tamin'ny taona 2007 onona saina. Heritaona ty aoriany nalasan'ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka eo ampikarakarana sy ampanodinana horonan-tsary mirakitra ny tantaram-piainany ny Fondation Céline Didier Ratsiraka. Tanjona amin'izany ny aneo amin'ny vahoaka ankehitriny sampiaina ireo taranaka ny fandimby ny tantaran'ny firenena nanomboka ny taona 2007. Film l'Amiral Didier Ratsiraka, film en trilogie izy ity zany hoe izara telo. Le maha-trilogie azy ino moa le fizarana voalohany trilogie voalohany dia manomboka amin'ny taona 2007 ka hatramin'ny taona 2027. Dia ny trilogie faharoa ny taona 2027 ka hatramin'ny taona 2027. Ary ny trilogie fahatelo ny taona 2027 ka hatramin'ny taona 2020. Zany hoe film biopic izy ity, film biographique ny tantaram-piainany ny success story ny Amiral Didier Ratsiraka. Isy création de valeur ao anatin'izany réalisation zany satria iverina mihitsy sika ao anatin'izany hoe époque-na 1972 zany ary iverina koa hoe ampafantatra ny génération amin'izao fotoana izao hoe iza moa izany Amiral Didier Ratsiraka zany. Vinavinaina ivoaka amin'ny taona ho avy ny andiany voalohany amin'ity horonan-tsary ity raha ny fanazavana. Ny Fondation Céline Didier Ratsiraka izay nikarakara hetsika tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fety Noely etsy Anosy. Fa ny tena tanjona moa zany amin'ny ankapobeny ary betsaka amin'izy ireo mpanao asa tanana dia ny maha-malagasy moa zany no tiana ho apetraka eto ary rehefa vita ny tranoevan'ny dadabe Noely dia ho hitanareo fa natao tena hoe gasigasy ozy ny fitenenana amin'ny zavatra isan'ny tanjon'ny fondation le tenenana hoe gasigasy tsy atao hoe zavatra ratsy fa hoe zavatra tsara ary manana maizy azy ary tonga lafatra. Fa isan'ny antony mahatonga ny fiainany vokatra sy ny faratsiany kalitao eo amin'ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny fampiroboroboana ny zezika simika ity akora ity, izay lasa iankina ny tantsaha maro amin'izao fotoana izao noho tsy fisian'ny paikady amin'ny hokarana. Anamorana ny fisitrahana zezika biolojika. Onona saina trany. Miaina ary miavera amin'izao fotoana ny vokatra biolojika eto Madagasikara. Antony izany ny firoborobon'ny fampiasana zezika simika ary tantsaha maro miankin-doha aminy ankehitriny hoy ny teknisianina mpampiovana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Mahavantana ny tantsaha kokoa ny zezika simika satria tsika malagasy manko tsy mahadigny raha ela. Ka maiky tsika ny anatin'le famokarana anana tokony hiakatra ray volana sy tapany farafahelany fa raha ohatra mampiasa ny zezika organika mety hoe 2 volana. Amin'ny commune izay iasanay mampiasa daholo ny tantsaha rehetra. Commune 5 zany fa misy tena toerana niarahanay ny asa ny fikambanana fa tsy nety nampiasa ny zareo na zezika kakanara na efa hita maso eo ary fa tsy mety aminy noho n'ilay hoe taraiky herinandro taraiky tapabolana ny vokatra amin'ilay zezika organika. Fa tsy mahasalama aloha zany ilay izy. Mora tratran'ny aretina sy hoan'ny bibikely koa fa marefo ilay voly. Mora malazo manamafy tany ny zezika chimique noho n'ilay izy betsaka ny akora ao anaty zezika chimique izay tsotrohan'ny voly manontolo. Dia lasa tsy afaka manampy ny tantsaha anatin'ny fampitomboana ny vokatra loatra zany le fampiasana zezika chimique. Ny tombo avy telo eny tato anatin'ny volovolana ny vidin'ny zezika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena araky ny nambaran'ny teknisianina ny fambolena vokatry ny adiny misy any Ukraine. Fotoana izay tokony hiverenana amin'ny fampiasana zezipahatra, zezika biolojika raha ny fanazavana ary miditra ny tsehatra amin'ny fanatanterahana izany ny fanjakana. Raha ny vidiny mora raha ny zezika organika amin'izao fa nefa ny fahatezan'ny vokatra tsara lavitra ary mahasalama kokoa. Fa ny zezika chimique miakatra ny vidiny noho izay le hoe fanafarana avy any ivelan'izay mihitsy dia tokony hoe mitady mpiara-miombonantoka ahafahana mamatsy
manokana ny zezika biolojika ao anatin'izay dia reny no tohana ny fanjakana sy izay mpiara-miombonantoka afaka manome vola anohana an'izay fizarana sy fanaparitahana ny fampiasana zezika biolojika sy zezika organika izay eto amintsika anombohana an'ilay hoe fizarana fampiasana azy aloha satria ohatra izany ihany ny etombohan'ny chimique zaraina aloha dia avy eo lasa mitady amin'izay ny olona dia andao raha tomboka ohatr'izay le zaraina le izy dia avy eo lasa mitady amin'izay ny olona. Nanomboka androany ny atrikasa momba ny fiatrehan'ireo tantsaha ny fiovaovan'ny toetrandro narana fampiratiana ireo vokatra biolojika niarana tamin'ny Conseil de développement d'Andoutapenaka notohanan'ny développement EP Canada sy ny gouvernement tany Québec. Famia vitsy amin'izao fotoana ireo arena voajanahary an-dranomasina vokatra ny jony tsara dalàna izay ataon'olombitsy. Antony ametrahana tetika iray entina hampahomby ny fitantanana ny arena voajanahary an-dranomasina sy amorontsiraka eto Madagasikara. Ankoatra ny fahavoazana teraky ny fiovan'ny toetrandro, tandidin-doza vokatry ny jony tsy ara-dalàna ao amin'ny fahadranomasina Madagasikara avokoa ankehitriny ireo arena voajanahary an-dranomasina, manampy ireo ny hamaron'ireo mpifindra monina amin'ny sisintany araka ny fanazavana. Voalohany ny resaka fomba fanjonoana izay tsy manara-penitra aloha dia izay dia hita mihitsy hoe mahalany aingana be an'ilay arena voajanahary raha tsy resaka fa tsy trondrotsika sy ny tsy fanajana n'ilay habitat iainan'ilay trondro izany vokan'izay fampiasana fitaovana tsy manara-penitra izay dia ny ankoatran'izay dia ny resaka ihany koa ilay resaka fifindra-monina satria izay koa tena anisan'ny teraka tsindro izany ao anatin'ilay fitantanana ny arena voajanahary eny an-dranomasina. Izay moa izany le mifandraika amin'ilay fiovan'ny toetrandro le moustiquaire nampiasaina lasa vadika ry zareo arato dia iny nefa le masony tena kely dia tonga dia mifoaka be amin'ilay vokatra izay zany tena tonga dia andrikana vitivity amin'ilay arena voajanahary raha amin'ny resaka trondro. Manoloan'izany isy ny vondron'asa telo samihafa ho tanterahiny tanjona ny hampahomby ny fitantanana ny arena voajanahary an-dranomasina sy amorontsiraka eto Madagasikara. Voalohany amin'izany dia ny fampitomboana sy ny fanamafisana tambazotra ny faritra rovana an-dranomasina izay miainga amin'ny famaritana ny faran'ny arena voajanahary na ny roivoary io ilay antsoina hoe zone clé pour la biodiversité. Vondron'asa faharoa lehibe dia ny fanatsarantsika ny didy amandalana sy ny rafitra mba hamaly ny filan'ny faritra rovana an-dranomasina. Nisy moa ny fikarohana sy ny fandalinana amin'ny hanatsarana ny lalàna feny faritra rovana ny aingana tamin'ireo fehezan-dalàna momba ny faritra rovana sy ny didy amandalana hafa ny tetikasa. Vondron'asa fahatelo farany dia misahana ny fanatsarana ny fitantanana faritra rovana an-dranomasina sy amorontsiraka. Ao anatin'izany ny fiantsoana tetikasa hovatsiana vola. Volana vitsivitsy lasa dia nanao appel à projet isika dia arak'izany dia misy ireo fampahafantarana ny fenitrarahana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy sy ny miralenta ihany koa. Totosandroany ny fivoriana mahakasika ny fanatanterana ny tetikasa GEF6 AMP entina nitarana ny tambazotra ny faritra rovana an-dranomasina sy amorontsiraka eto Madagasikara. Tetikasa nanomboka ny taona 2022 izay haharitra 5 taona ary mikendry ny arovana ireo arena voajanahary an-dranomasina. Fa mitombo isy ireo mpitsoka mozika an-dalambe amin'izao akatoky ny fety izao. Ankoatra ny fampiratiana ny talenta amin'izay sehatry ny mozika sy ny kanto izay indrindra anatin'ny vanim-potoana. Ny asaramanitra toy izao, asa fivelomana sy fitadiavam-bola toy ny asa rehetra, fitsofana mozika an-dalambe. Ambonin'izay miandrandra ny isy atsikatra ihany koa izy ireo ka isy ny anasa. Nitarika amin'ny fanafana lanonana sy ny maro hafa indrindra rehefa vanim-potoana ny fety sy ny manodidina toy izao. Ny antsiprian'izay entin'ny Christian Dimby. Mihamaro amin'izao fotoana ireo mpitsoka mozika amin'ny teto tanàna rehefa akaiky ny asaramanitra tahaka izao raha ny fanadihadiana natao androany. Ambojatovo, Analakely, 720 hektara saika ahitana azy ireo avokoa rehefa toerana be olona ka misy malalaka kely ahafahana miredina ny mozika. Ankoatra ny fampiratiana talenta eny an-dalambe, manana tanjona ny voasa amin'ny karazana fanafanana lanonana ireny raha ity tarika ity manokana.
saingy amin'ny andavanandro fivelomana toy ny asa rehetra ny fitsofana mozika ka izay tady rakitra voangina no amelomana ny vady amanjanaka raha ny fanazavana zao zay zao magety atosy zao zay dia miviarina makany nosy be any dia sy ary vany andro zany ny janonanay dia mandeha zotra zao zay dia tonga dia vazany hoe reny le nitsoka tarifa reny no alaitsika tonga ny godrazany dia reny no alaitsika fa raha ohatra zao zany zay dia parivo ny andro zay dia mitety any parivo ny andro efa teo amin'ny 10 taona teo ngamba nanaovana an'ity zavakanto ty dia mahavelona mihitsy io tena mahavelona io zany tena fimelomana vady amanjanaka tena mahavelona ny mihitsy ty alohanay manao an'izao tsy hay le manaonao foana ohatra hoe mangalagala ataonao tonga dia mitady amin'ny herim-po amin'ny fahamarinana mihitsy zany izy le eo amin'le fiasana zany zay nipatena eo zany tena tsy ampy aminay zany eo amin'le fiasana moa le vidiny lafo be dia eo no tena mba mahavoanay le mpanao zavakanto zany eo amin'le vidin'le fiasana zany tsy mitsahatra amin'ny tety tanàna araka izany raha nitarika mpitsoka mozika izay misy mpikambana misy safito hatramin'ny 10 eo ankoatra izay asa fiveloman'izay ihany koa fa malifaliana ireo sendra azy ireo ihany koa ny tanjona mandritra ny fety toy izao ho fampivelarana ny sehatra bebe kokoa raha ny fanazavana zay zao manomboka lasana iny patonga ny sabotsy dia manohatra zao foana tsisy le asa fikoseny tanàna dia tsy maintsy manalanary aty dia tsy hitany eny efa zay atao tsy maintsy mitady vola kely ohatra zao zay dia fisarihana olona amin'le famadihany ty ny fialam-bolona sady mampifalifaly ny vahoaka satria afaka aiky mifety karaha nalonanao mariazy sy rehetrarehetra ny prix anay zao eo an'ny efatrefatretsy eo rehefa raha maivamaivana misa fola zao ny le ty andalambe fa rehefa famadihana tsy maherina zay le ndray tsy misy mihitsy ary fa le ohatra zao ihany ny tena ataonay ty mbo fididavambola kelinay nefa mbola betsaka ny manenjika anay amin'ty amin'le eny andalambe ohatra zao manana ny lazany sy ny maha-izy azy eo amin'ny kolontsaina malagasy ny fitsofana mozika raha iverenana nahazo lazaina ho mahavelona ihany koa aza ny asa amin'ny andavanandro ny vanim-potoana ny ririnina misy ny forazaza sy ny famadihana no betsaka misy azy ireo ary miditra ny vola no ny famarondreo fianakaviana mitady papampa dia izay ny koa no hoe tsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity nanainga ho an'ny États-Unis ny eo amin'ny filohan'ny pirenena amerikanina androany ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky fijidian'izay fantatra fa iresahana betsaka ny fanamafisana ny tohana ara-tafika avy amin'ny États-Unis indrindra manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao États-Unis izay efa namoaka volatra amin'ny $20 miliara nanampiana ny Ukraine ary isany mbola angatan'izy ireo anatin'izay misile amerikanina antsoina hoe Patriote ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny France 24 Du front ukrainien aux honneurs de Washington. États-Unis no nisafidiany ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky ho tsidiana voalohany taorian'ny fanombohan'ny fanafiana nataon'ny Rosia ny Ukraine. États-Unis izay mpanohana ara-bola sy ara-tafika voalohany any Ukraine nanomboka ny 14 febroary ny hanamafisana hatrany ny fiarovan-tena ny Ukraine manoloana ny ady eo aminy sy Rosia no antondian'ny filoha Ukrainiana raha ny fantatra. Raha ny fandaharam-potoana anatin'izay, izy ny fionana amin'ny filoha Joe Biden sy ny mpiara-miasa aminy ary ho tohizana amin'ny fandraisam-pitenenana manoloana ny Kongresy Amerikanina izany. Omaly talata, nidina ifotony tafa tamin'ireo miaramila Ukrainiana mbola nanohy ny ady eny an-kianja ny filoha Ukrainiana. Nambarany tamin'izay fa tsy ampy ny fitaovam-piadiana raitra entina manosika ny tafika Rosiana. Io araka izany no isan'ny antondian'ny filoha Ukrainiana ny États-Unis ka andrasana amin'izany ny fisitrahan'izy ireo ny misile Amerikanina antsoina hoe Patriot. Isany koa ny famatsim-bola manodidina ny $2 miliara ho fanampiana ny vola mitetina $50 miliara efa nalefa ny États-Unis ho an'ny Ukraine nandritry ny ady ka ny $20 miliara tamin'izay no natokana teo amin'ny resaka ara-tafika. Ny filoham-pirenena Rosiana ihany koa ankilan'izay ny alatsinainy lasa teo niona tamin'ny filohan'ny Biélorussie Alexandre Loukachenko. Vladimir Poutine y était d'ailleurs ce lundi pour des discussions avec son allié Alexandre Loukachenko. Mifaran'eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany maro hatrany ny fandaharana mbola hoentina aminao amin'ity ala ity ka mirary ala mahafinaritra miaraka amin'ny fahitalavitra kolo hatrany ary veloma tompoko.
vous a présenté Nivavo. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.